Fa ny akonetsika la grande braderie de Madagascar kosa no ndeha ampahafantarina antsika indray ny farana tamin'ny ity andro any ity moa izay hetsika izay ary tao anatin'izay 10 andro nisy ny hetsika la grande braderie de Madagascar izay dia tratra mitanjona raha ho an'ny mpikarakara manokana satria dia samy ahatsapa fa afa-po na ny mpandray anjara na ireo mpitsidika tonga teny an-toerana ihany koa. Afa-po tanteraka ireo mpikarakara ny hetsika la grande braderie nandritra izay 10 andro na natanteran'izy ireo izay ny hetsika. Raha nambaran'ireo mpikarakara moa dia hatratra avokoa ny tanjona na ny eto amin'ny lafin'ny fandraisana anjara na ireo mpanjifa izay tonga. Miara manao jeritodika tsotsotra izay mpikarakara tao anatin'izay 10 andro na natanterana ny hetsika grande braderie de Madagascar zay a. Raha teo amin'ny lafin'ny mpitsidika manokana dia afa-po izay satria tonga nanoana ny antso ireo 50,000 visiteurs izay efa nataonay tao anatin'ny tombatombana teny am-piandohany. Ho an'ireo mpivarotra kosany dia nanao fanadihadiana tsotsotra izay ny omaly hariva ary azo lazaina fa afa-po ihany koa izy ireo satria nisy zany ny ataontsika hoe fomba iray nafahan'izy ireo nanao ny déstockage promotion. Ho an'ireo orinasa lehibe ihany kosany dia sehatra iray nafahan'izy ireo nanao ny test ny produit sy nanontany ny hevitry ny mpanjifa mikasika ny entana izay atolotra izy ireo ary ahafahany manatsaratsara kokoa ny zavatra atolony ho an'ny amin'ny manaraka. Nandritra ny famaranana ny hetsika androany ihany koa dia nisy ny déstockage total izay nahafahan'ny rehetra ny safidy faraparany ireo entana izay ilaina mandritra ny fiatriana ny fetin'ny Paska. Manome fotoana amin'ny fetiny renireny Matavision manomboka ny 12 hatramin'ny 20 ny volana May ho avy izao.